Zay ny mahakasika an'iny fa raha ao anatin'ny fanomanana fifidianana kosa indray dia andefa mpanara-maso momba ny fifidianana eto Madagasikara ny vondrona Eoropeanina mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny 24 ny volana 24 ny volana Jolay sy ny 25 ny volana Septambra ho avy izao. Volaravaovy Sirakotarsano mitondra ny akon'izay. Iray amin'ireo firenena 10 andefasan'ny vondrona Eoropeanina mpanara-maso ny fifidianana amin'ity taona 13 sy 14 ity eto Madagasikara. Hoy ny ambasador vondrona Eoropeanina miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Leonidas Tesapsidis. No amafisan'ity diplomaty ity fa kiondalana fa Madagasikara mivoaka amin'ny krizy ny fanatotosana fifidianana mangarahara ary tsy mitanina ary manohana trano ny fanatotosana izany ny vondrona Eoropeanina na arabola tamin'ny alalan'ny fandrotsahana 720 tapitrisa euro tao anatin'ny tahirim-bola na ny PASEM na ara-politika amin'ny alalan'ny fandefasana pararamaso momba ny fifidianana. Cette observation, disons l'observation électorale européenne va contribuer à une plus grande crédibilité et transparence du scrutin et c'est un investissement important qui pourrait coûter un peu plus de 5 millions d'euros. Ny filohan'ny Senita tena maritra ny mahazava-dehibe ny fisian'ny mpanara-maso ny fifidianana. Ny zava-dehibe aloha dia ny fandefasan'ny Union Européenne satria matoa ny Union Européenne andefa olona zato eo ary nametraka vola any amin'ny 5 millions d'euros anomanana an'izany observateur international zany dia zava-dehibe zany ny firenena anankiray ary i Madagasikara zany dia voafidy ho firenena prioritaire zany amin'ny zareo matoantsika nazo izany. Ny tanterahana androany teny amin'ny lampam-praiminisitra eny Mahazoarivo ny fanaova-tsy ny mpiara-miasa momba ny fanaraha-maso eo amin'ny gouvernemanta malagasy, ny Senita ary ny vondrona Eoropeana.